Izay zany ny makasika aniny tovolahy izay azo lazaina fa dia sangany eo amin'ny taranja basketball raha ho an'ny sokajy zandriny izay. Ny fanadihadiana manaraka dia ny taranja tenisy makasika an'ilay mpilalao Andrena Solution Randy. Izy moa ny vavitokana nosafidin'ny fandarana mahery ho atleta mendrika tamin'ny taona 2014 iny. Izany koa no vavitokana sady zandry indrindra zany satria vao efatra ambin'ny folo taona Irandy amin'izao fotoana izao izy moa dia efa any la Frantsa any no milalao amin'izao fotoana izao. Irandy Randriana Solution no zandriny indrindra ho tolorana ny trophée mahery efatra ambin'ny folo sy roa arivo amin'ny telopolo mars ao avy izao. Avao efatra ambin'ny folo taona tokoa mantsy Irandy amin'izao fotoana izao nefa efa manana ny maha-izy raha eo amin'ity taranja ity. Avao sy fotoana izy dia efa nanomboka niakatra teny Ankanja ka i Basile Ramanatoana no nanazatra azy tamin'izany mpanazatra mbola amin'ny tany azy ihany koa hatramin'izao. Tamin'ny taona 2014 Irandy nanomboka niatrika fifaninanana ary avy hatrany dia nisongadina. Anisan'ireny nahatomboka any Madagasikara azy teo amin'ny sokajy senior. Normany ihany koa ny anaram-boninahitra nahatomboka tamin'ny fifaninanana ITF 4 Jeune Dodo ho an'ny latsaky ny 7 taona izay notanterahana tatsy amin'ny nosy Maurice. Ny taona lasa dia nitombo ihany izay zava-bitany Irandy izay. Anisan'ireny nahatomboka pirenena azy teo amin'ny 17 taonany, 20 taona ary ny senior. Nahatomboka ny Afrika azy teo amin'ny latsaky ny 14 taona, nahatomboka ny Afrika ihany koa nandritra ny Masters africain ho an'ny U14. Lava dia lava raha ny palmarès raha ho an'ny Irandy. Azo lazaina fa mbola vao manomboka ihany efa ny fiainany ara-panatanjahantena amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny volana septambra teo moa izy dia lasa mpilalao-ny Tennis Club Boulogne-Billancourt any France. Manara-dia azy amin'izany ny ray aman-dreniny, manaraka ihany koa ny fisotry ny karierany. Irandy Randriana Solution izay mitana ny larana fadimy ao anatin'ilay tapakila fandraisana anjara ahafahanao mifidy izay ho mpanao fanatanjahantena mendrika ny taona 2014 amin'ny alalan'ny trophée mahery.